Tamin'ny herinandro teny koa dia nitsidika ny tanànan'ny Mahajanga Andriamatoa Lahiniriko iray amin'ireo kandidà hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nijery ny zava-misy tao an-toerana ary nitafa tamin'ny mponina manamorina ny lalam-pirenena faefatra ny lehilahy ary ny hita dia faly ireo vahoaka nandray azy. Nandeha fiarakodia raha niala teto Tamin'arivo niazo any Mahajanga ny kandidà Lahiniriko Jean nitava tamin'ireo mponina tamin'ny tanàna nololovany ity kandidà ity. Apotika ny lalana manjaka ny tsy fandriampahalemana tsy ampy sakafo ny mponina ireo no anisan'ny zava-misy izay iainan'ny mponina ary hitany zava-misy izay nambaran'ity kandidà ity mahatonga ny mponina hiandrandra ny rosoana amin'ny fifidianana izay any lalana ahafahana mamarana ny krizy avariany eto amin'ny firenena. Marina tokoa fa tany Mahajanga dia hita fa tena ropotra ny vahoaka te hiroso amin'ny fifidianana satria efa elabe loatra ity tetezamita ity ka ny vahoaka dia tsy maharitra tsony ny mbola hanitarana an'izao tetezamita izao fa efa vonina ny vahoaka rehetra any Mahajanga, vonina ny olona rehetra izay nandalovana efa satria nandeha surroute ny tenako Nijery ny zava-misy eny an-dalana hita fa tena potika ny lalana rehetra noho tsy fisiny fanampiana momba ny fanamboaran-dalana entretien routier ka noho izay zavatra izay dia ny vahoaka zany tsy vitany hoe mijaly amin'ny fifamoivoizana ihany fa tena mijaly koa amin'ny resaka insécurité, mijaly koa amin'ny resaka sakafo sy karazana amin'izao krizy lavareny zao fa izy rehetra dia miteny hoe aleo hiroso amin'izay tsika amin'ny fifidianana. Ny alarobia 4 septambra hatramin'ny 9 septambra ho avy izao no tanteranan'ny Mahajanga ny symposium fanaon'ny mpampianatra avy amin'ny collège loteriana eran'ny Madagasikara isaky ny 9 taona tonga niatrika ny fanokafana izany ary ny kandidà Lahiniriko Jean amin'ny mampikambana azy amin'ny prof be ny fiangonana loteriana malagasy izy no nisolo tenany birao nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana. Ny mpampianatra amin'ireny collège loteriana reny dia mivory isaky 4 taona manao tombana ny zavatra efa natao sy hijery ny fanatsarana ny fampianarana dia nohon'izay zany dia nisolo tena ny foibe FLM ny tenako nandeha tany Mahajanga niaraka amin'ireo mpampianatra rehetra manerana ny Madagasikara. Mandritra ity fotoana ity ihany koa no anaovana tatitra ny zava-bita ary ijerena sy hamahana ny olana ary indrindra fanaovana tombanesaka hotratrarina eo amin'ny sehatry ny fampianarana eo anivon'ny collège loteriana malagasy.